Masina tsara indrindra zay ny an-danitra. Misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Tena misaotra anao satria na ny fotoana, na ny hery, na ny tanjaka, na izahay mbola toy izao, dia tsapanay fa tsy misy avy aminay na kely aza fa ianao ilay Andriamanitra tompon'ny ainany mbola mitahiry, manome hery, manome tanjaka, mampijoro anay, mbola ahafahana indray mandray teny fiainana avy aminao. Mitenena aminay tompo androany mba ahafahany fonay tena ho talonaka andray ny teny, hiaina ny teny, anaiky ny teny, ary hijoro ao anatin'izany fahamarinana izany. Mino zay fa tsy fotoana mandehandeha ho azy na tanteraka ho azy ao fotoana izao, fa avy aminao Andriamanitra marina sady tsara. Miteneny indray amin'ity takarivo ity fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala ao amin'i Jesosy Kristy Tompo matsiaro manokana amin'ity takarivo ity. Ny tombontsoapasoavana ngeza be zay omen'ny tompo mbola afatsika mianakavy indray miaino sy mandray tenin'Andriamanitra. Anio dia nanao fandaram-potoana kely somary miavaka amin'ny maro isika amin'izay mety mahazatra antsika eo anivon'ny asa fanompoana satria fotoana spesiala no manana ny fosiny saina mampananao hiatrika n'ity taona ity amam-bavaka. Fantatsika tsara ny zavatra nolazain'ny tompo ny amin'ity taona ity hoe misy karazany anankiroa izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 9:7-10. Ny vokatra azontsika isitrahana amin'ny alalan'ny fanompoantsika an'Andriamanitra sy ny famonjena voaraintsika avy aminy. Voalohany raha mijery tsara tsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9:7-10 zao ny vaky ny teny ao hoe raha zanaka ao zay, zany hoe raha zanak'Andriamanitra dia mpandova, eny sady mpandova n'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Averiko foana ao anatina fampatsiahivana ity fahamarinany tenin'Andriamanitra ity mba hisy anairan'ny tompo antsika ampo mba hitodika amin'ilay programa sy planina tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika indrindra amin'izao atao hoe vanim-potoana tena sarotra amin'ny fiainan'ny tantaran'ny zanak'olombelona izao. Miratsy ny tany, miratsy zao rehetra izao, miratsy ny olombelona arakaraka ny androso ny fotoana hitanao hoe mihamandroso makany amin'ny familin-dalana arak'izay tokony tsy arak'izay tokony andehanany ny fiainan'ny olombelona sy ny toe-tsainy sy ny toe-pony. Midika fa miasa mafy ny devoly, fa ny zavatra azoko antoka kosa nefa dia zao hoe miasa koa Andriamanitra. Marina ny tenin'Andriamanitra manindry antsika hitodika ao anatin'ny lalan'ny fahatsarana isan'andro Andriamanitra satria manana ny tanteraka sy vonina ary vomana ho antsika eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanairana sy fampijoroana ary fanomezana ny tenim-pahamarinana hiambena antsika tsara Andriamanitra mba tonga antsika tsy hosolafaka na enjera na very-hevitra na iraviravin-tanana ao anatin'ny sekoly ny fiainana izay hitondran'Andriamanitra antsika eo am-panomanana antsika ho ampakarina. Zavatra anankiray sarobidy hozaraiko amin'ity takariva ity dia izao: ny devoly ry havana dia mahafantatra fa kely sisa ny androny. Ny tontolo ara-panahy zany mahafehy fotoana, zany hoe nanomboka tamin'ny fotoana izay nandavony any Adama efa 4,000 taona lasa zany, dia tiako ho fantatra ao hoe nanomboka hatreo ny devoly nanam-pahefana teto ambonin'ny tany mandrak'androany, fa mihazakazaka izy satria fantany fa zany ny fe-potoana izay anjakany sy anapahany eto an-tany hisetrasetrany amin'io fahefana sy fanapahana ny raisiny tamin'ny famitahana any Adama io dia voafetra ihany. Hitantsika izany ny bokin'ny Apokalipsy toko 12:12. Apokalipsy toko 12:12 zao ny voasoratra: noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ho ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ny devoly mahafantatra fa kely sisa ny androny dia miasa mafy izy amin'izao vanim-potoana faran'izao satria manararaotra n'ilay fotoana kely azo ny esana izy
ambaboana fanan'olona be diabe mba hazahoany ny fanahy maro izay tiany ho very miaraka aminy ivily lalina tsakatoan'Andriamanitra, tsy miraharaha fiainam-panahy fa miaina ao anatin'ny fitiavatena, fitiavana an'izao hita maso zao, manakalo n'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa toy ny fanompoan-tsampy, manao izy zay ahatonga ny fonao aloto, zany hoe reo karazan-javatra mifamoafao hita eto ambonin'ny tany amin'izao ka atao hoe asany devoly dia ataony sy tanterahany ao anaty fiazakazana tena manana fahatsapana ao anaty fandresen-dahatra ny fahakelezany fotoana zay iainany sisiny eto ambonin'ny tany anararotany alohan'ny anipazana azy any amin'ny faharimy rehetra afo mandrakizay. Mahavariana nefa ry havana dia zao hoe ny kristianina indray izay mahalala an'Andriamanitra no ohatry ny vitan'ny satana ny mamafa ao anatin'ny sain'ny kristianina hoe olon-kandalo anie izy eto ambonin'ny tany, olona tsy toetreto mandrakizay, tsy aina eto mandrakizay, tsy tsika nahafantatra fa ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia mandalo. Ary Paoly moa dia niteny mihitsy ny hoe ozy hoe araroto ozy izy ny andro azo anaovantsoa fa miaratsy zao fiainan'izao, zany hoe arakaraky ny fahalalantsika fa voafetra ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Satana mahalala fa voafetra dia miasa amin'ny faharatsiana izy, fa itsika koa mahalala fa voafetra ny eto ambonin'ny tany dia tokony safiditsika miasa amin'ny fahatsarana. Aza dimy ry havana fa io tanjaka io matoa ny men'Andriamanitra anao dia tanjaka tian'Andriamanitra hijoroanao anatanterahanao ny sitrapony. Ianao matoa manao zavatra anankiray dia mbola averiko foana ty famarinana ity ho amin'ny tombony asoanao. Raha ny saina amorona fiara zao le ingénieur hoe manam-pahendrena ny men'Andriamanitra an'izay faranita-tsaina izay dia ny hevitra izy ny hanamora ny déplacement ny hafa, dia zay ny fahafahany mihevitra ny fandrosoan'ny hafa dia mazava ho azy fa mampandroso ny tena sy ny fiainany ihany koa satria azo tombony manokana izy avy amin'izany. Dia ohatr'izay mihitsy Andriamanitra, eny tena mbola mihoatra lavitra noho izay zany eo am-pon'Andriamanitra tamin'izy namorona antsika. Tsika hono dia ny firono mba hanome voninahitra azy, ary isika dia nataon'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ho amin'ny tanjona hanehoana ny fahatsarany. Noho izany tokony hisy tombono an'Andriamanitra ny tombonandro izay omen'Andriamanitra anao. Ny zavatra tsapako anefa ry havana rehefa miaina ny olombelona ka ao anaty tanjaka dia miadiny ny olombelona voalohany dia Andriamanitra. Vitanao ny miasa mba hahazoanao vola apetipety an'ity nofo mandalo izay tsy hanao ity akory fa handahoanao raha-pitso. Vitanao ny mitady tombotsoa ao anatin'ny fahaizana mametsifetsy ny hafa mba hahazoanao tombony manokana. Vitanao no mihevitra an'izay tianao heverina amin'izay tontolo mbola mety mamatotra anao ka heveranao amin'ny paharatsiana sy fiheveran-diso ny hafa manodidina anao. Nefa ny mahavariana ny olombelona tsisy te ho ratsy na ray aza ny olombelona. Ny olombelona tsisy te ho ratsy na ray aza. Zany no mahatonga ny olona manamarina. So dia adinontsika ara fa matoa ny olona anankiray miezaky ny manamarina ny tena na mbola misy faharatsiana miafina aza ao anatiny dia te hiseho izy eo amin'izay tontolom-piarahamonina misy azy. Tsy mety anie le faharatsiana fa olona tsara izy. Fa kanefa tadidio raha toa ka mbola ao anatinao ny faharatsiana tena ezaky ny anafina tahaka ninona azy ianao tôt ou tard dia tsy maintsy hiseho ihany le toetra ratsy, le zavatra tsy mety ao anatinao. Zay no mahatonga an' Jesosy nilaza hoe fa avy ao amin'ny olona tsara fanahy rakitra tsara ho anatin'ny olona no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara. Dikan'izay ny zavatra tsara izay miseho ny fiainanao dia tsy teraka ho azy amin'izao fa vokatra misy vokatra atao hoe rakitra tsara ho anatinao. Zay rakitra tsara ho anatinao zay no mila mamelona ny etaetanao mba ampitomboanao an'izany tsy soraraka na very
fa ho voatahiry tsara ary asa ao anatinao. Inona le rakitra tsara zay baiboly? Ny rakitra tsara zay baiboly na tenin'Andriamanitra dia toetra. Io le toetra teraka avy amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zay voaraitsika. Fahamarinan'ny teny zay voaraitsika. Zay no mahatsara ny révélation-pahamarinana. Ny révélation-pahamarinana dia mitaratra ny ao anatitsika, anovatsika eo amin'le natiora nofo voagejany devoly, isehon'le fanararotana tiany Satana amiliana lalana anao mba higainenanao any amin'ny fahaverezana. Zay voalaza amin'ny baiboly amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:12 hoe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ianao dia mila mamantatra ny lalam-pahamarinana. Lalam-pahamarinana izoranao amin'ny fiainam-pahamarinana. Iza moa le lalam-pahamarinana? Jesosy le lalam-pahamarinana. Za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny lalako. Jona 1:9. Jesosy Kristy ny lalam-pahamarinana ary izy lay teny-pahamarinana. Rehefa milatsaka ny teny-pahamarinana ka tonga ao anatsika ny révélation na ny fanambarana avy amin'ny fanamasina, dia manondro atsika ny toe-po sy ny toe-panahy tokony ananana miatrika ny fiainana eto ambonin'ity tany ity mihitsy amin'ny ankapobeny. Manoro atsika Andriamanitra, mampafantatra atsika Andriamanitra ny zavatra tokony ataontsika sy ny zavatra tsy tokony ataontsika. Ary fantatra Andriamanitra fa ny olombelona voafetra. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia niala teo amin'ny fiainan'ny olona ny fisian'Andriamanitra. Dia raha tokony hanapaka ny zavatra rehetra ny olona dia navadiky ny devoly ho amin'ilay tontolo sy karazam-piainana ampahorian'ny zavatra rehetra sy tapahany zavatra rehetra. Hitanao mahatonga anao mirotoroto be, mahatonga anao be fanahiana, mahatonga anao miady ho an'ny tenanao amin'ilay fiainanao andavanandro. Tsy normal io satria io le indisy mpanehoana, io le endrim-panehoana ny fidiran'ny devoly atsehatra vokatry ny fihodinanao. Dia lasa te hiaina sy alika ao ambany fisasarany ianao, nefa voaozina ny olombelona hoe raha vao ny fisasarany no itokiny dia vokatra sy vovoka ary fahafatesana ny miandry azy. Dia jerinareo anie, rehefa tonga miaina sy mitoky amin'ny fisasarany ny olona dia tafiditra ho azy ny natiorany fitiavan-tena. Lasa tia miahany tenanao ianao, lasa tia mihevitra mombanao sy mitsetra tena sy mety akala ny hafa sy te hifaninana be fialonana ratsitretra. Reny vokatry ny toetra tsy mendrika rehetrarehetra reny dia vokatra teraka avy amin'ny toetra tia miahany tenany, vokatry ny fitokiana fisasarany. Zay no natonga ny Jiosy, averiko indray, ny Jiosy rehefa tonga Jesosy dia nieritreritra ny Jesosy mihitsy ny hoe tonga dia nieritreritra ny Jesosy zany izy hoe nahalalany hoe Mesia izy, dia noho izy nanome mofo ho an'ny zanak'Israely. Tsy tao anaty fisasarany. Hitanareo moa izy rehefa tany anefitra nanokatra ny lanitr'Andriamanitra dia napidina mana. Dia iny le profim-panehoana fa tafaverina ao anaty fanekena ny olon'Andriamanitra. Satria tsy mandray vokatra avy amin'ny fisasarany fa misitraka amin'ny fanomezana maimaim-poana avy any an-danitra. Dia nieritreritra ny Jiosy hoe tonga amin'izay ny fotoana amin'izeny Mesia ny olona. Fa ny tsy fahatakarana tao an-tsain'ny Jiosy no nahatonga ny Jiosy nieritreritra hoe avy amin'ny faneho-pamantarany mofo voarainy maimaim-poana ao anatin'ny anoanina fa tsy vokatry ny fisasarany no iverenan'le faneken'Andriamanitra ahatonga ny olona hisitraka ny famonjena sy ny mahamesia ny Mesia atao hoe Jesosy Kristy. Marina fa misy ampahany ihany le izy, saingy adiny Jiosy fa Jesosy mihitsy le mofo velona avy amin'ny ray ho antsika. Izy mihitsy ny te ho ao anatitsika. Ary nahatongavan'i Jesosy ao anatsika amin'ny mahamesia azy, tsy hoe ampitsahatra atsika fotsiny amin'izay mety ho endriky ny famatsiana tsy vokatry'ilay fisasarana izay anovan'ny toe-pontsika hitoky sy aloka ary hiaina ao amban'ny fisasarantsika, fa indrindraindrindra ny amotsitra atsika ao anaty
anana fahatsapana amin'ny alalan'ny fanahany masina fitsaharana miaraka aminy. Zany hoe le toe-panahy sy toe-po ao anatintsika namaika an'Andriamanitra mba ahatonga n'ilay vokatry ny fanahy araka ny Galatiana 5:5 manomboka amin'ny 2:2 ka hatramin'ny 7:2 ny fitiavana, faharipo, fanetretena, fandeferana, fahononam-po, fifaliana. Reny rehetrarehetra ireny reo vokatry ny fanahy reo no entin'ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika. Dia zao mamafa n'ilay toetra mitoky amin'ny zavatra ety ivelany iainantsika mba tsy ho ao anaty fisasarantsika no mitoetra ny fahatokitsika, fa miainga avy amin'ny fananantsika antoka fa Kristy ilay andriany fiadanana. Lay efa tonga nofo mato atsika dia izy miantoka ny fahavelomantsika amin'ny alalan'ny fiainana izay niraisitsika tamin'ny famonjeny atsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra. Dia jereo tsara, rehefa manomboka nandray an'i Jesosy ianao ka ao anatinao ny fanahana, dia manomboka tsy mavesatra ao anatinao intsony ireo karazan-javatra maro izay atrehanao eo amin'ny fiainana, ireo karazana ady rehetra lalovanao. Lasa tsy olona be fanahiny ianao dia mitoloko sy matahotra ny ho faty antoka isan'andro. Lasa tsy karazan'olona mitoloko ao anaty ady ianao, tsy mahita afa-tsy ny fitseran-teny isan'andro satria mbola tafiditra ho isan'ny jentilisa ihany na dia nandray an'i Jesosy azy. Te hifaninana amin'ny hafa, te hita tombony isongadina amin'ny laza sy voninahitra, amin'ny endriky ny fianterana amin'ny fananan-javatra be dia be. Jentilisa ny mpanao an'izany satria ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra dia tsy ara-panahy zareo reny, fa tena miaina ara-nofo be fotsiny. Ary raha notaninao azy izy dia ny zavatra lazainy any am-pony dia hoe tsy eto tany ihany ny fiainana fa ny any ankoatra tsisy miantoka. Tsika ry havana mila manam-pahatsapana n'izao fahamarinana izao, ary izay miantony tiako ampirisihana mandritra nyity taona ity ao anatin'izao fanombohan'ny vavaka sy fadikana izay nomboka amin'ny le 15 izao ho an'ny asa fanompoantsika. Mila fantatsika ity fahamarinana ity. Za ry havana dia efa nisy fotoana niala tao anatin'ny vatako dia nahita teo ambony fandriana. Ay le tena za olombelona manana fahatsapana, tsy le tao anatin'ny vatako na olombelona azy ao miresaka izao, fa tena tsy tia vatako ity, fa le za amina na aina miala ao anaty vatako. Dia tao anatin'io nitodika dia nahita an'i Jesosy. Ohatranao ihany koa nisy fotoana tena toy ny manonofo mahita an'ireny mpivavaka ireny mandeha mitory-teny, dia azoko lazaina mihitsy aza hoe tamin'izany fotoana izany mpaneso hoe lany fotoana lany andro fa nga tsy misy atao dia izao no atao. Fa rehefa tena noentin'Andriamanitra ako ka nampahitany an'izany vision izany, tena réel, tena ny ainako, dia nanomboka niovana amin'ny fanoloran-tenako sy ny fihaverako ny atao hoe fiainana. Satria manomboka tsapako fa ny atao hoe fiainana dia ny mahalala an'Andriamanitra ray Jesosy Kristy izay ny rahany, ary ny fanatsika ny fanahiny atao anaty tena misy ny fiainana akoatra izao hita maso izao. Vao miala kely eto ny olombelona, miala ao vatany fotsiny, dia mahita fotsiny ny zavatra rehetra fa tsisy ninina azonao raisina. Mariny ireny le hoe tsy mahakasika an'io seza io intsony ianao rehefa fanahy, fa hitanao fotsiny le izy fa tsy manana fahefana hitoucher na hikasika ny zavatra fizika eto ambonin'ny tany. Midika vao miala eto anao dia tsisy anao ny zavatra rehetra. Tianaitranao raha hifady ihany isika sy handroso amin'ity taona ity, dia ataovy tsapanao izao fahamarinana izao. Mila an'i Jesosy isika, mila mandroso amin'i Jesosy isika, tena mila miaraka amin'i Jesosy isika, mila mamboatra fiainana isika mba hananantsika antoka ny fananantsika n'le Mesia izay nandrandrain'i Jiosy. Ny heveriny fa matsy mofo azy dia tsy asa intsony izy tao anatin'ny akamony asa angamba, fa tsy izay nefa nahatongavan'i Jesosy. Na miasa azy ianao na misasatra azy ianao dia tsy mitoky amin'ny fisasaranao fa mitoky amin'ny famatsian'Andriamanitra anao. Raha vao any le fomba fisainanao dia manomboka aneo ny tanany tsy mety ritra ary tsy afina amin'ny alalan'ny tontolo mpamatsiny ianao Andriamanitra. Liberté ao amin'i Jesosy anie, dia votsitra ianao tsy mitoky amin'ny habetsahany zavatra nanana intsony ny fonao.
tsy miraiki-po amin'izao tontolo zao tsony ao anatinao, lasa tsy karazan'olona tianeho ny fisinao amin'ny habetsahan'ny zavatra nananao na ny arena na vola mitovy amin'izao tontolo zao, fa miavaka ao anaty fifalinana mandalo ady azy dia misy fitsikiny eny amin'ny endrika eo satria tena renao fa miaraka aminao Andriamanitra. Zay ny atao hoe liberté. Afaka ianao satria amin'ny fotoana rehetra ny atao hoe fahasambarana tsy fananan-javatra maro fa ny fahafahanao misitraka ny zavatra rehetra izay ilainao amin'ny fotoana ilanao azy. Mety misy olona manana avion dimanjato fa rehefa vaky ny lohany tsisy fanjaitra akaiky anjairana ny lohany dia maty izy. Dikan'izay sarobidin'ireo avion ireo nilanja ny fanjaitra anankiray tadiaviny amin'ny fotoana mahavaky loha azy. Midika fa tsy zavatra tsy sarobidy zany fa ny sainao mamaritra ny sarobidiny zavatra anankiray. Zany no mahatonga an'Andriamanitra te hijoro hampatsiaro antsika hoe fantaro fa ny fisiko amin'ny fiainanao sy Jesosy dia atonga anao hanam-piadanana. Zay no mahatonga ny Zakaiosy very hevitra mitady zay fomba rehetra ahitany fitsarana. Fa raha tsy nifanena tamin'i Jesosy izy tsy tanteraka teo amin'ny fiainana atao hoe fitsarana marina. Dia jereo anie zay olona voafato tsy ny arena ka mifikitra amin'ny arena dia tsy tia mizary zany, tsy manana fiainam-pifaliana mahita ny hafa mba misitraka ny fahatsarana avy aminy zany. Resa be fotsiny raha ohatra ka fampianarana tsara tary aza mitoriana izany olona zany, nefa tsy manana an'izany toe-po zany ao anatiny izy satria ny marina ny filazantsara tsy teny mahafinaritra na moralina fa fiainana. Ary amin'ity taon'ity akoatra ny hoe mahakatoky ny fampakarana antsika dia mila miombo mpiainana amin'Andriamanitra tsika, manana an'izao fahatakarana izao atao anatintsika, ny fahombiazantsika, ny fifalitsika, ny fitsarantsika sy ny fiadanantsika dia ny fananantsika antoka feo amin'ny fiainantsika Jesosy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Ataontsika tena nanan'izany fahatsapana zany amin'ity taon'ity, ho adonotsika daholo no tontolo rehetra mbola nentiny azona antsika tany amin'ny lasa. Hovitsorantsika daholo ireo karazan-javatra aza vela ho voasariky ny feo hafa hitondra fankahalana ao am-ponao, hitondra fiherikirenany amin'izay fisainana tsy mety hoe diso na hitondra fitsarana tsy marina ho an'ny hafa eo amin'ny fiainanao. Ireo zavatra maso famaofao renao eto amin'ity zao tontolo zao ity, zavatra anankiray no andrasana rehefa tena akaiky izany fotoana izany, ny fiverenan'ny mpapakatra. Aneno tropetra io, ary amin'ny fotoana neno tropetra io dia izay rehetra mifantoka ihany sy miombona amin'Andriamanitra ny andre azy. Aza velo diso ny andro fotoam-pampakarana ianao, aza ho diso ny tropetra io ianao rehefa neno feonarik'Anjesy sy ny tropetra an'Andriamanitra. Noho izany diovy tsara ny fo. Mety nisy amam-polo taona maro zavatra niaretana tsy napitraka, mampahory, zavatra nirina tsy tanteraka, zavatra mitranga mbola tsy miseho, nefa nanantenanao an'Andriamanitra. Mety nisy antony nanomponao an'Andriamanitra mba hoe ngamba mety hoe mbola sakana hatramin'izay ny hoe ny anambady, ny ananjanaka, ireo karazana anana be dia be tianao ananana nandritra ny 40 taona lasa. Tsy mampanina fa aza mifantoka amintsony tena miangavy ianao aza mifantoka amin'izay anana tsy tonga, anambady, ananjanaka, anakarena, anambola, ireo karazana anana rehetra ilain'izao tontolo izao, aza mifantoka any. Zavatra anankiray ny angatahako aminao amin'ity taon'ity, mifantoha amin'Andriamanitra, mifantoha amin'i Jesosy, mifantoha ao anatina problema na communion mbola tsy ara-dalàna. Raha hitanao hoe mbola tsy milamina ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia andana ataovy izay havananao amin'i Jesosy. Raha renao hoe mbola mankahala olona ianao dia mandana mihavana amin'ilay olona. Raha tsy fampianarana mahafinaritra ntsony zao hoe ny ilain'i Jesosy tsy andro sabotsy na tsy andro lahady, na ny ilain'i Jesosy ianao ny atonga anao fampianarany diso zany. Aza mivaky loha amin'izay resaka mpaminany sy tsy mpaminany, inona koa moa izy ity, fombafomba mpivavahana, misaron-doha tsy misaron-doha, tokony montina be rehefa tonga am-piangonana fa tsy mitabataba. Tsy zany ny ifantohana, communion no ifantohana. Ataovy izay ifandraisanao amin'i Jesosy tsara,
ataovy zay rehefa miona amin'ny rahalahy ianao na amin'ny anabavy dia tsy ianao le olona sarotra lamina be reny, tsy ianao le karazan'olona mbola voakejo. Hita mihitsy ianao hoe olona libra amin'ity taona ity, olona manam-pitiavana be famindram-po, hitarafana an' Jesosy amin'ny fitiavana, tena tsy mpialina zany, tsy mpakala olona zany. Zany no andrasana satria io anie ny fiatraikan'ny fanoloran-tena sy ny fijoroano tsara anie tsy ny hafa ny oty azy fa mamita tena ianao raha noho an'le izy, satria fantatsika ihany raha misy tsy fetezany fanoloran-tena na fandrosoana ao anaty fanompona na amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra na amin'ny fijoroanao ny fiainam-piankonana ny manodidina anao sy ny mpiray-tam-po aminao, ataovy mahita an' Jesosy amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fisiany fanotronany hoe miaraka aminao izy, satria mahazo aina izy amin'ny fanekenao anetry-tena, amin'ny fanekenao andefitra, amin'ny fanekenao ity ny hafa, ho be fitiavana, ho tia famindram-po, ho karazan'olona mangina amin'ny fotoana tokony anginana. Tonga dia hitany olona manana ny fanamasina hoe tsy kizitiny zany, tsy mirimbelona zany ny olona feno fanamasina, tsy mora tezitra ny olona feno fanamasina, tsy manambany olona, tsy feno avinavina, fa ny olona feno fanamasina dia olona mifanginana. Vao hita ny endriny dia feno fitiavana, feno famindram-po, tia mivavaka ho an'ny hafa, honena mandrakariva. Avelao ny fahatsaran'Andriamanitra meno anao, dia avelao Andriamanitra azo aina aneho ny fisiny amin'ny alalanao. Zavatra kely hozaraiko farany alohan'ny amaranako ny tenin'Andriamanitra amin'ny vavaka dia ity teny ity hoe raha miara-miaritra amintsika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Misy karazam-boninahitra averiko indray tsy azontsika isitrahana avy amin'izay mety hoe fandraisantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny, satria ny voninahitra omeny fahasoavana dia fisehoan'Andriamanitra tsisy idirany amin'izay nataontsika fa fahasoavana ny namonjenantsika, tsy noho ny famendrehantsika ilay izy fa noho izay nataon'i Jesosy antsika. Zay le karazam-boninahitra vonina raisitsika avy amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy, avy amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy raisitsika tsy hampamendraina. Zay no natonga antsika fony mbola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy, livren'Andriamanitra meloa tamin'ny famonjeny avokoa ny fahavononany zavatra rehetra soantsika mahazanak'Andriamanitra antsika avy izay dimensiona gloire zay. Zay voninahitra zay dia isitrahantsika tamin'izay nataonao antsika. Fa eto Jesosy dia miteny fa misy karazam-boninahitra tsy omeny antsika raha tsy miara-miaritra amintsika. Ary amin'izao andro farany izao dia misy zavatra tokony hatery ao anatinao, teripana. Inaka ny natery anao hatramin'izay, natery antsika hatramin'izay. Mety hoe nisy ady natrehana dia ndao hifadianana, dia ndao hivavaka. Mety hoe nisy zavatra tena hoe namaika antsika mba tiantsika ho akseleren'Andriamanitra amin'ny fanompona, dia izay natonga antsika mifadianana sy mivavaka. Fa mitindray mitoraka ity andao raisiko izao famarinany teny izao, mivavaka dia zavatra azontsika atao asandratra eo anatrehan'Andriamanitra rehefa misy zavatra iritsika na ilaitsika avy amin'Andriamanitra. Fanao no mivavaka. Mivavaka koa fifampiresahana misy amintsika sy Andriamanitra. Mahatsiaro azy ianao dia manome voninahitra azy, miresaka aminao izy ary ianao miresaka aminy. Zany no ilatsika mivavaka. Fa misy fotoana rehefa mandroso makany amin'ny fifadikanana mivavaka dia misy zavatra mahatery, zay le atao hoe terepana. Ary ao anatin'ny fanerentsika amin'ny fiainam-panahintsika dia tokony misy ifandraisana indrindraindrindra amin'ny fahamarinana zay voaraintsika na révélation zay voaraintsika avy amin'Andriamanitra hiatrehantsika ny taona miaraka aminy. Fantatsika tsara fa amin'ity taona ity Andriamanitra dia te ahazo aina ampiasa ny fanatrehany. Izany hoe zay le fanotronana, izy mampiasa ny fanatrehany amin'ny alalany faneketsika hijoro amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Izany hoe ny toetra n'Andriamanitra no mety amin'Andriamanitra no mampiasa azy ao anatinao. Fantatr'Andriamanitra fa tsy vitantsika ny zavatra rehetra dia nomeny ny fanahany. Izy Andriamanitra miasa ao anatinao no ahafahanao miaina ny toetrany sy ahafahanao koa manao zay zavatra mpanoviny ianao. Satria raha ny zavatra mpanovin'Andriamanitra sy ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia tsy vita nofo ao man-drà mihitsy. Nomeny ny fanahany, nomeny ny teniny, nomeny ny heriny, ahafahanao manefa an'izany. Noho izany ny zavatra
ny antony mahatonga antsika mifady anina dia isika mihitsy ny terem-pana antsafidy miara-manaiky amin'Andriamanitra fa vonontsika no hitafy sy anana ny rotoam-panareo mba ahatonga an'Andriamanitra azo aina miaraka amintsika sy miasa eo fiainantsika ary mampiasa antsika amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra ny fanatrehany ao anatintsika. Ahoana moa fisehoana zany? Ozy izy ny apôstôly Paoly, raha ny fahasoavana andraisantsika voninahitra tsy meritentsika, tsy mendrikitsika, nefa dia nomen'Andriamanitra tokoa. Ary proof disponible amin'ny fahasoavana, ny disponibilité amin'ny fahasoavana tsy hoe amin'ny fotoana ivavahantsika fa talohan'ny fotoana nanontantsika aza, fa fombola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Zay mahatonga ny Romanina 9:2 milaza ny Baiboly tsy misy fanameloana ao amin'i Jesosy. Fa maninona tsy misy fanameloana ao amin'i Jesosy? Satria ny nahatongavan'i Jesosy tsy hanameloka fa hanafaka. Zany no mahatonga azy afaka nanantona mpanota Andriamanitra, afaka mifanerasera mpanota Andriamanitra na Andriamanitra masina azy. Satria tonga izy anao contamination positive. Ino ilay contamination positive? Lasa mifindra ny fahatsarana, lasa mifindra ny fahamasinana, lasa mifindra ny fanetretena, lasa mifindra ny fitiavana. Anao transferana toetra ao anaty izy. Zay zavatra very teo amin'ny olona mbola noentin'Andriamanitra tsafidy ny olona ka tsy niodina tamin'Andriamanitra. Fa raha vao nanomboka nandray ny safidy ny olona anapa-kevitra iaino faharatsiana dia teo ny nanomboka tafiditra ny fanahy ny fahafatesana sy faharavana teto ambony tany. Ny ahatonga antsika anapaka amin'ny fahafatesana. Zay ny Hébreux 4:7-10 tamin'ny fahaterany sy nakany mendriky ny nofo sy nanekeny ny faty andony vidiny fahotatsika teo amin'ny azy fijaliana no andraisantsika fahasoavana tamin'ny fanolorantenany. Zay ny famonjena, zay fahasoavana namonjena antsika. Tsy vokatry ny nataontsika fa vokatry ny nataon'i Jesosy. Noho izany disponible zay dingany voninahitra zay. Zany mahatonga ny olona mpanota vao tonga amin'ny croisade dia sitrana, nefa olona mbola tsy nalala an'Andriamanitra akory. Tratra ny fahasoavana izy. Misy fotoana koa na ianao miaina io azy efa tokony faty noho ny zavatra nataonao sy ny tsy famendrehan'ny fitondran-tenanao na zay mety ho adalana vitanao, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola maharitra eny ihany ianao miaina. Fahasoavana zany. Ny fahasoavana nefa ry havana tsy nomen'Andriamanitra mba hanitatsika indray, fa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba hahatonga sainantsika fa ny amin'ny rampanan'Andriamanitra sy ny fitiavana dia mitona antsika hibebaka. Noho izany raha mbola manam-pofinaina ianao mandrakandroany dia miandry ianao ny fahasoavany Andriamanitra hiverina aminy. Fa misy karazam-boninahitra tsy azontsika mihitsy avy amin'Andriamanitra raha tsy miara-miaritra amintsika. Inona ilay miara-miaritra aminy? Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia tsy manao fanao an'izao tontolo izao. Lasa maro ny olombelona mangalatra dia fa lamaody ny mangalatra. Tsy maintsy mandanga kely sy fetsifetsy vao tafavoaka dia fa lamaody zany. Eto ambony tany zany tsy mila ianarana. Ndraindray ara rehefa vao fitaka ianao ohatran'ny normal amin-jareo avy namitaka anao izy dia ianao dia jerena ohatr'izao ianao dia lazay fa ianao nidondrana. Tsy maninona zany. Hitanareo miara-miaritra ny olona rehetrarehetra vao tovolahy dia tsy maintsy telo aloha ny sipa vao tonga any amin'ny vadiny izy. Ianao tsy manao an'izany, miara-miaritra amin' Jesosy. Ny olona rehetra tena hoe tsy dia mila mivavaka zany. Vao tafita fa miasa tsara fotsiny dia manana fa tsy ilain'Andriamanitra. Dia ianao izy te haneho ny valeurany amin'ny zavatra ananany. Dia ohatrany hoe te songadina izy zany hoe manana kokoa na ianao latsaka kokoa, miaritra ianao. Atoato nefa mandeha ny lalàna fa nilazaiko hoe lasa miaraka ny lasa mivavy samy vavy. Dia rehefa manomboka minormal eo amin'ny fiarahamonina no mijery an'ilay izy, nefa ianao tena mivavaka sory be, miara-miaritra zany, enjehana, endrikendrehana, sainana amin'izay tiany sainana, tenenany ratsy. Reny karazana zavatra etrareny, zay le fiaretana miaraka amin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy misy karazam-boninahitra tsy mena ho an'izay nialoko ambany fahasoavana fotsiny nefa tsy miara-miaritra aminy. Ary io anefa io karazam-boninahitra io, le karazam-boninahitra tian'Andriamanitra ho foazina satria io le voninahitra apakatra anao. Tsy voatery zay niaina sy nialoko tao ambany fahasoavana dia tafavoaka. Satria io voninahitra io le ahalalany Jesosy ianao sy ahalalany ahy. Zay mahatonga Baiboly miteny hozy izy hoe ny tompo mahalala ny azy. Ary ny alalan'ny tompony azy zay miantso anaran'i Jesosy ho kizy hiala amin'ny ratsy. Takiana ny zanak'Andriamanitra hiaina amin'ny fahamarinana. Takiana ny zanak'Andriamanitra hiaina amin'ny fahamasinana. Takiana ny zanak'Andriamanitra, tena takiana ny tenin'Andriamanitra, hiaina amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra.
efa manomboka mety tsy ho hitantsony eto ambon'ny tany zany karazan'olona zany, indrindra amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Miresaka eto tsy le hoe te ho marina na te ho masina na te ho mendrika, fa le tena mampanaiky ny fony iaina ny fiainam-pahamendrehana, iaina ny fiainam-pahamasinana, iaina ny fiainam-pahamarinana. Reo olona afaka mbola honenana zay olona manao ratsy azy aza. Reo olona mbola mahavita mandohalika sy mivavaka no an'izay olona maniratsira azy aza. Teteny aminao a, zany karazan'olona zany efa mevitsy eto ambonin'ny tany, ary le izy tsy afaka ianao no miteny hoe za zao efa ao anatin'izany karazany zany. Avy alao Andriamanitra rery no hitazana sy ahita fa tena zany tokoa ianao. Ary farafaratsiny mba ny olona no miteny fa tsy ianao. Satria rehefa ianao mamenoty ny tenanao dia tsisy tsy hanome 20/20 azy na dia efa -1 ary izy. Midika fa isika tsy natao hideran-tena fa natao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Zavatra anankiray tiako tonga ao am-ponao dia izao, manao voatsin'i Josafata. Josafata ny atao hoe miara-miaritra amin'i Jesosy dia izao, misy zavatra mafy lalovanao fa ny fonao tsy mety misaraka amin'Andriamanitra zany. Tsisy antony mampisaraka anao aminy satria ianao mahalala, fa rehefa ampelantanany fiainanao manontolo dia izy ny miadinao hatramin'ny farany. Jereo anie rehefa hiady amin'i Josafata ny taranaka Moaba, ny taranaka Amona ambany any ankoatry ny Amonita, any ao amin'ny tantara fahatoko 20 manomboka amin'ny 21 ka hatramin'ny 17. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any an-tafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao. Ary indreo izy ao Azezo Tamara anjedy zany. Dia natahory Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikanina ho amin'ny tanin'ny Joda rehetra. Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah eny avy amin'ny tanan'ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah Josafata. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehovah teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe ry Jehovah Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao. Ary Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao. Ary no natatisy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe raha nanjoanay ny loza na sabatra na famalirana arety mandringana na mosary ary hitsangana hanatrika ity trano ity sy eto anatrenao zahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia hiaino tokoa ianao ka hamonjy. Koa indreo ny taranak'i Amonita sy Moaba sy ny tendrombohitra Sera dia ilay tsy navelana ho tafiny sy fony nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nivily fa tsy nandringana azy, nefa ndreo ry zareo no mamaly ratsy anay ka avy androaka anay amin'ny lova nomenao anay. Ry Andriamanitra io, tsy tsara azy va ianao, fa zahay dia tsy manan-kery any ohatra ireo olona betsaka ireo zay avy amely anay, koa tsy hitanay zay ataonay fa ianao no andrandray ny masonay. Ary ny Joda rehetra ambany mivady amanjanany kosa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehovah. Dia teo amin'izay tonga ny teny ary Jazela zanaky Zakaria zanaky Benai zanaky Jehela zanaky Matania levita amin'ny taranaky Asaf dia voatsindry ny fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe meno ry Joda ianareo rehetra sy mponina any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao nolazain'i Jehovah aminareo, aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy ianareo niady fa ny Jehovah. Hitanareo a, ny fifadikanina dia mahatonga anao ahazaka teny pampaherezana. Raha ianao tsy miomana ara-panaka tonga aminao ny teny ohatran'ny tenin'ity mpaminany ity milaza ao anaty ady, nefa tsy hoe foana akory ny problème fa tonga ny tafika tena manalika isy ohatry ny vitsika. Ny taranak'i Amona sy Moabita tonga hanafika ny Israely. Ny zavatra hitany masonao zany tsy tokony hanomenao fampaherezana mihitsy, satria raha oharina amin'ny havitsiny Israely dia tena tsy ampitohinona ny andravahana ny Israely ao anatin'izay ady mafy hatreny, fantodika nanandrify nampanandrify ny fony tao anaty vavaka sy fifadikanana ny zanak'Israely. Hitanareo, misy zavatra indraindray mahatiry zay le hoe terem-panahy. Dia vavaka sy fifadikanana tsy hoe zavatra atao dia programmena be, fa mila miaraka mamelona etaetsika ao anaty, tena hoe ho adinontsika mihitsy hanany, fa tena mirehitra ato anatin'ny fotsika ny etaeta hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy efa nandisy fanantenana ny sakafo fa nisy fotoana narary tsy teherika sakafo tsony. Efa nandisy fanantenana ny vola satria nisy fotoana amin'ny business koa ane tsy nandefa tonga dia fiasko tanteraka.
efa nandisy fanantena fa zay mandisy fanantenana alao hoany fa hoapadeferiko amin'ity ndremitoraka ity na ny hanina nenina fa itodika ampiasany fokse nokatra ny ao anatiko ray manontolo ibanjina anao rehefa tena terem-panahy ianao dia adinonao azy hatramin'ny sakafo zay le hoe terem-panahy mambavaka tsy programmena ny tsinakanina fa raha tsy zany grève de faim ny ataonao satria ny sainao any amin'ny sakafo fa no ny tenin'ny pasterana no ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany fa fotoana fifadikanina ka sao dia tsy faly eo Jesosy tsy hoe ianao tsy mihinan-kanina akory mahafaly an'Andriamanitra fenao terem-panao anaty fifadikanina tena manan-javatra matery ao anatin'ny fonao hitady azy dia jerena zavatra mitranga tonga le teny pampaherezana dia zao no nataon'le mpaminany raha pitso izy dia midina hiady fa ndreo hiakatra amin'ny fiakarana izy ary nareo ahita azy eo amin'ny farany loasandrika tandrifiny efitra Jeroela tsy ianareo anefa no hiady amin'ity famijanona tsara fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah nareo ry Joda sy Jerosalema aza matahotra na mivadi-po fa raha pitso dia mivoa hiady aminy fa Jehovah nomba anareo zany hoe zakan'le telo le toe-panahy iainao anaty pisy na fiadanana niatrika problema Andriamanitra tsy nanaisotra ny problema tsisy fa Andriamanitra manomana ny zanany andesy ao anaty vavaka sy fifadikanina ianao ny fatohan'Andriamanitra ianao mifantoka aminy dia izy mifantoka aminao dia raha misy teny latsaka na teny profesia latsaka tonga dia misy fiatraikany ao anatinao satria efa nanomam-panahy ianao zay le vokatra tsara hoentin'ny fahaterem-panahy miatrika fifadikanina inona ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga voalohany manova attitude ny fifadikanina manova attitude tsy nanakana problème fa nanova attitude tonga dia ampery zareo dia ahoana ny fisehoan'le izy dia nenkohaka tamin'ny tany Josafata tonga dia fenkohofana marina nenkohaka tamin'ny tany Josafata sy Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema nenkohaka teo anatreny Jehovah koa ka nivavaka dia nitsangana ny Levita taranaky ny Keatita sy ny taranaky Korahita mba hideran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery ary ny fomaraina koa izy dia niainga tany anefitra koa ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe mianoa ary Joda sy nareo ry mponina Jerosalema minoa ny Jehovah Andriamanitra nareo dia ho tafatoetrinareo minoa ny mpaminany teo ambininy ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olo izy dia nanendrim-pira ho an'i Jehovah idera tonga ny conseil amin'ny fiangona masina hivoaka eo anoloan'ny olona efa vomana hiady ka manao hoe miderahan'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony ary raha vao nanomboka nioby sy nidera eo dia nasian'i Jehovah otrika hamelony taranaky amona tonga dia niditra tsety hitandreo amin'izay io le izy io le assistance divine fanotronan'Andriamanitra teto tsy hoe nahalala ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ry zareo no natonga azy fadianina mba hiatrika ny fandreseny diso zay le atao hoe fiakofana tambazana izy ny tompon'ny fiakofana tambazana averiko indray Losifera mpanao an'io noentin'i Jesosy niakatra teny ambony tendrombohitra dia izy hoe miakofa etaona trehako fa omeko anao fa efa natolotra azy ao rehetrarehetra zao fiakofana tambazana fa eto tsisy fiakofana tambazana jereo daholo fa ny réaction an'Andriamanitra mamaly ny olona amina toe-po tena hoe feny fiderana sy fiakofana marina dia tsy vokatry ny fitadiavany zareo hoe vokatra loatra mba tonga azy tena hoe ao anatina fiakofana tambazana hoe ifady any izay mba dia hideran'Andriamanitra dia ao anatin'ny fiderana hetsika Andriamanitra tsy baikonao ao anaty fiderana izany Andriamanitra tsisy ninona ataonao mibaiko an'Andriamanitra fa mahakasika ny souveraineté Dieu souverain Andriamanitra mpanapaka izy mahafantatra ny tokony ataony izy tsy kidy avy aty amintsika mihitsy ny tonga azy hetsika fa zavatra anankiray ny tsy azo ny elana rehefa hitany toe-ponao rehefa hitany hoe tena miankina aminy ianao rehefa hitany hoe nanomana ny ao anatinao hiankina aminy ny anjarantsika mampandresy ny ato anatintsika ho azy resiny ny ao anatinao rehefa resiny ny ao anatinao babony zay ny riny Jesosy indrindra ary zay no antony vavaka sy fifadikanina efa babony Jesosy fenao babony miala faratsiana rehetra misy fahazaran-dratsy efa 40 taona nanompo an'Andriamanitra mbola nanaraka anao hiditra amin'ity 2025 ity avonavona orgueil fitiavatena fialonana mbola zany ve anao mandraka androany
teny firy ny voaraintsika nandritra ny 2024 firy tamin'ireny teny ireny nefa namoa tsara sy tena nahitan'Andriamanitra anao hoe eo amin'ny pozisiony olona tena mahatamana sy mety aminy. Fa teto Josafata mpanjaka tonga dia bekohaka marina izay tondranao Andriamanitra izay efa nanantenanao ary ny amin'izany teny zany satria ianareo mijanona amin'izay fa hiady Andriamanitra tsy tonga teo ry zareo vao nijanona dia niady Andriamanitra fa nanomana fon'ny fireneny Israely sy Joda nampahoro ny tenany teo anatren'Andriamanitra hoe zahay anie tsy vitanay zany fa ianao mahavitan'izany. Dia ndaony rehefa tsara le fiakinana, rehefa teo le fahadiovam-po, rehefa tanteraka le fampahoritena tao anatin'ny vavaka sy fadikanina, nijoro Andriamanitra sa tsy nijoro? Nijoro Andriamanitra. Ary le fijorona tonga dia surprise tsara. Inona ny ataon'ny olona rehefa avy nanomana ny fony sy ny fanahiny teo anatren'Andriamanitra? Tsy mitaraina fa midera. Tsy mitaraina fa midera. Tsy hoe mivoaka amin'izay dia nahitan'ny olona ohatry mivitsika andeha hanafika azy. Fa tonga dia hoe andao hidera sy fiangona sy mpidera amin'ny fiangona masina fotsiny eo anoloany zareo eo amin'izay ady dia raikitra fa tsy misy mahakasika ny mpiakohaka marina zany. Ataovy marina eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny fiakofanao fa aza vela hisy antony satria ny fiakofana marina dia fahafoizana any Isaka teo tendrombohitra fa tsy fiandrasana an'Andriamanitra anokatra fonja na ampandresy Josafata. Zavatra anankiray ny tsy maintsy hitranga rehefa tena tanteraka ny ao am-ponao dia avelao Andriamanitra hiasa malalaka fahazaferana izy amin'izay tianao isehony. Satria rehefa mety amin'Andriamanitra ianao raha nanao surprise teto tsika izao dia surprise nataon'Andriamanitra tamin'ny Josafata satria ry zareo samy le fahavalo ihany no famely fa tsy ny zanak'Israely hiditra tsetra namely ny fahavalony. Izay no mahatonga milaza hoe raha tianao Andriamanitra hiady ny adinao, ampandrifio tsara fotsiny eo anatren'Andriamanitra ny fonao, aza vela izy ozina tafapetraka ao na fankalana mialokaloka ao, aza velo kalalao, aza velo kalalao no tehirizina. Hitanareo rehefa ao anatin'ny efitra maizina anankiray ny olona anankiray miafina satria tsy teo hitan'ny olona izy dia lasa manakaiky ny zavatra tahorany satria ao anaty aizina misy kadradraka, misy bibilava, misy voalavo. Dia raha misy anankiray tahoranao reo dia rehefa ohatra ka avy any amin'ny mazava ianao dia tsy tianao hitan'ny olona fa miditra ao anatin'ny aizina dia ho sakaizanao ao reo. Fa raha vao mirehitra ny jiro ao anatin'ilay aizina dia manomboka hitanao reo, dia raha vao mazava ny eo dia mivoaka reo dia lasa tsy tamana miaraka mipetraka aminao satria misy zavatra be dia be manaraka ny aizina. Ka raha vao ianao miditra amin'ity taon'ity mbola miaraka amin'ny aizina, mbola hoentinao sekelehanao eny rakalalao, kadradraka, mbola ao daholo ny serpent sy ny voalavo, reo toetoetra n'ireo biby ireo mbola hiainanao dia fotoana izao ampirehetin'ny jiro dia hitsoaka daholo ny aizina sy ny mponinao aminy. Possible ho afaka ho azy ny aretina, possible ho sitrana ho azy ianao, andresy ho azy ny fahavalo rehetra satria tsy anao ny ady fa ny Jehova. Amin'ity indray mitoraka ity 2025 ity ahilihoany amin'Andriamanitra ny ady, fotoana anginanao kokoa. Fa raha vao ohatra ianao ka miteny foana na ohatra ianao ka manao zavatra tsy ampiheverana foana dia lasa hoentin'ny fahavalo amin'ny alalan'ny faharatsiana foana ilay toe-po. Raha ohatra ka hanao an'izany foana dia tsisy tombony ho ahakorina amin'ny tombon'andro omen'Andriamanitra amin'ny 2025 aza. Fa lao tena misy tombony ho an'Andriamanitra mihitsy ho azy ny fisitsika amin'ity 2025 ity. Izao ny zavatra hitranga, sady ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao satria miaritra aminy no fantany ianao raha miverina izy satria efa akaiky ny fotoam-piverenany. Ary izay fotoam-piverenana izay ry havana, izay ilay andasako sy andasanao. Ny tantany any vita ihany ary ny eto mandalo na mbola tsy miverina ary Jesosy tsy hipetrahanao ity tany ity fa vetivety dia lalovana. Aleo tsy manenina miala eto izany. Raha samy miala eto ihany dia loatra ny tantely mamela mamy toy izay ny fanaintaina ohatry ny navela mifanenitra e. Samy nanindrony ireo fa ny ray tsara ny ray ratsy. Dikan'izay ny fialana eto ambonin'ny tany ataovy azo antoka fa ankasitrahany ianao, miaina ny fitiavany ianao, mahita ny voninahiny ianao,
olona mpiara-miombonantoka aminy manana ny toepony tsy tsoro zany ianao mahita ny hafa hoe mahita fifaliana raha faly ny hafa dia ianao koa faly fa tsy avy aminao zany ny toetra ahatonga ny hafa tsy sitraka ny fahatsaran'Andriamanitra na iza tokony aleha dia atao fantso-pahasoavana ianao fantso ny fahatsaran'Andriamanitra feno fahalemem-panahy raha kofa mivoninahy feno fahazavana feno famirapiratana olo ny fiadanany manerindrindra amin'ity taona ity ho fifadikanana tena ionanao amin'Andriamanitra marina hiainana fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy ho alina mitoetra amin'ny sisa fiandrianana mandrakizay ny voninahitra vavaka isika. Andriamanitra raiko misaotra anao indray tamin'ity takarivo ity amafanairana ao anatin'izao vavaka sy fadikanina izao izay manomboka amin'ny le 15 manomana ny fosasena mampanana izay raha hiditra amin'izany fotoana izany mba ho voasariky ny teny fiainana an'olo tena marina mba ho ankasitrahanao satria ny fankasitrahanao no fototra ngezabe irino fonay mba ho azo amin'ity fifadikanina ity tsy zahay misitraka ny fahaiza-manaonao loatra fa zahay mahita ny fankasitrahanao dia ianao ilay Andriamanitra tena mitondra ny fanatrehanao miseho eo amin'ny fiainanay tena porofoy Andriamanitra fa ny mamaika anao dia ny zanakao miaina araka ny sitraponao mino atompo fa ny tsiray avy any an-tokantrano any nandray zao fampianarana izao dia miara-miompo ao anatin'izao fotoana izao tena vonona ny joro andeha sy aina araka ny teninao tokoa ary ny anaranao rery no miamboninahitra mandrakizay raha misy marary Andriamanitra raha misy tena hoe voageja raha misy mila fanafahana satria ory ao anaty olana mafy amin'izao fotoana izao dia mivavaka ao an'izy ireo zahay ataovy tanteraka fanasitrana anazy ampio izy noho ny fahasoavanao fa zay manomboka androany tompo te hitan'io karazam-boninahitra io zay voatahiry ao anatin'io karazam-boninahitra io zay tsy sitrahan'ny olona tsy miara-miaritra aminao ary zay miara-miaritra aminao ihany no afaka hiantso hoe avy Jesosy eo satria ny fisentona ao anatin'ny fampiretana misy hoentin'izao fiainan'izao dia mampiantso ny fiverenanao mba hitsahatra an-dranomasy ny fisenton'ny olona hoe fakahita amin'ny mpanao ny natao makasitraka Jesosy tehirizo izay mandritra ny titaon'ity indray ho mpiombona tanteraka amin'ny fahatsaranao ary ho fantsona ny ehona ny voninahitra ao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Hitanareo ny Jehovah ka iaro-nareo ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Veloma tompoko.